Ary amarantsika ny fandarana amin'izao alina izao ho ny taranja karate izay zareo anivon'ny fihezamano no nikarakarany etsika. Pikatroka manodidina ny 200 no tonga niatrika izay fidinan'ny amboara ho an'ny espoir izay nikarakarainy zareo avy eo amin'ny fihezama tanterahana omaly sy androany tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Pikatroka karate miisa 200 avy amin'ny club 2 avy eto Analamanga sy Vakina Karatra niatrika ny ifandanana izay karakarain'ny sampana karate fezama izay nitanterahana tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina omaly sy androany. Nizara telo ny ifaninanana ka eo ny ho an'ny 4 taona sy ny 5 taona ary misy kajy junior 9 sy ny 7 taona ary ny antsoina hoe espoir ny 12 sy 9 ary ny 20 taona. Toy izao ary ny vokatra rehetra tamin'ity ifaninanana ity. Ho an'ny sokajy kadety nandrombaka ny larana voalohany ity antso avy eo amin'ny aska rehefa nandresy angola avy eo amin'ny aka ambopo. Skajy kade ny Fabio avy eo amin'ny Makawa kosa no nahazo ny larana voalohany rehefa nandresy any Sarino avy eo amin'ny aka avaradrano. Eo amin'ny junior zazavavy Maya avy eo amin'ny Makawa no nandrombaka ny larana voalohany rehefa nandresy any Farantsa avy eo amin'ny Omeo Farma. Junior zazalahy Billy avy eo amin'ny Kokaju no nandrombaka ny larana voalohany rehefa nandresy any Toky avy eo amin'ny Makawa. Teo amin'ny espoir zazavavy latsaky ny 350 kilao tompondaka Itahiry avy eo amin'ny aka avaradrano rehefa nandresy any Mialy avy eo amin'ny Omeo Farma. Ny eo amin'ny espoir zazalahy latsaky ny 20 kilao Ibili avy eo amin'ny CFSK no nandrombaka ny larana voalohany rehefa nandresy any Dida avy eo amin'ny Aska. Mbola eo amin'ny espoir ihany sokajy zazavavy latsaky ny 90 kilao Mampionina avy eo amin'ny TSK ny larana voalohany rehefa nandresy any Miso avy eo amin'ny Kokaju. Mbola espoir ihany zalahy kosa indray latsaky ny 70 kilao Ilalaina avy eo amin'ny Aska no tompondaka rehefa nandresy any Karima avy eo amin'ny TSK ary ny vokatra farany teo amin'ny espoir ihany ho an'ny lehilahy mihoatra ny 70 kilao kosa dia Itsiory avy eo amin'ny KCRS no larana voalohany rehefa nandresy any Asina avy eo amin'ny TSK. Izay ihany koa no masakazana roso tamin'ity alina ity tompokilasy tompokivavy dia mametraka ny veloma mandram-piona ho amin'ny herin'ny an'io toy izao indray saorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Ampatsahivina moa fa ny fandarana mahery tahaka ireo fandarana rehetra eto amin'ny fahitalavitra MATV dia efa hitanao any amin'ny faritra any sy any amin'ny faritra ny ranomasina Indiana amin'ny alalan'ny kanal 7 ka amin'ny alalan'ny kanal 20 ny 28 zany no afaka hijerena ny fahitalavitra MATV izay mandeha 720 ora ao anatin'ny 720 ora dia mametraka ny veloma mandram-piona indray ary manantena mbola eo aminao indray amin'ny herin'ny toy izao. Veloma.